ministre finance torio sy teny androany raha sahy anao torio fa diso zavatra teneniko ty nisy 10 millions de dollars averiko 10 millions de dollars io 10 millions de dollars io natokany banque mondiale homena Antuliara vokatsy ny aitana ho zaraina 10 millions de dollars nandefa taratasy tany amin'ny banque mondiale ny fitondrana zay tareny ingay anja rajoely ilainay io 10 millions de dollars ilainay 10 millions de dollars fa tsy homena Antuliara tamin'ny voalohany volana avril 2023 ananako dossier io ananako dossier io raha tsy toeranao ao raha resaka économique ngaanja rajoely tsy fitiavana lehibe indrindra lainky io hoe zaho tia Antuliara laingy io ho tongany izy Antuliara any amin'io fivoriny jeune africain io resaka économie bleu io de hiteny hoe tia Antuliara lainga zany vola ho zaraina maimaim-pona ho Antuliara io na lainy mihitsy nampiasainy zavatra hafa raha resaka économique io hoe hisy impact any amin'ny volan'ny vahoaka hisy impact any amin'ny fiainan'ny vahoaka raha tsy toerana ngazy rajoela izay fahaizana makalesona ho an'ny tantara izay fahaizana makalesona ho an'ny fanatsarana ny hoavy fanatsarana ny ampitso izay de tena zava-dehibe miainga amin'ny tokantrano hoy mandalo amin'ny fokotany ny nivony commune ny faritra sy ny distrika tsirairay indrindra ho an'ny firenena iray manontolo ny fanotenenako avy mipetraka de ny hoe mahay ary manana izay fomba fijery mahay makalesona izay ve ny mpitondra fanjakana eto amintsika miainga ny nivony fokotany io ny ben'ny tanàna ny ataontsika hoe chef distrika ny gouvernora ny ministra isan-karazany fa efa nampanatanteraka io ary indrindra ny mpitondra fanjakana izay ny fanontaniana mipetraka satria ny zavatra misy ny zavatra miainga sy ny savorovoro ataontsika hoe savorovoro izay miseho eto amin'ny tany sy ny firenena hatramin'izay ka hatramin'izao de vokatra zay ataontsika hoe tsy fahaizana makalesona izay ary indrindra koa ity ataontsika hoe fasairanana sy ny fahoriana lalina iaina ny vahoaka malagasy ity izay tsy fahaizana makalesona izay de aisany tena ataontsika hoe mibantoerana amin'ny fahavoazana manjoatsika amin'izao fotoana zao akoatra n'ilay hoe tsy fisiany politika mazava amin'ny fomba fitantanana tsy fananana traikefa amina fomba fitantanana ny fibodona samirery ny fahefana ary zay koa te mbola olana zay fibodona samirery ny fahefana de izay tsy fahaizana makalesona izay no isan'ny tena ataontsika hoe goavana indrindra satria raha mijeritsika tamin'ny fahaenina ny volana avrily lasa teo fahenina volana avrily zany ve tsy efa herinandro androany moa zany zay no herinandro rapitso satria andro alahady izy iny nangataka lalana ny solombavambahoaka izay anao tatitra amin'ny maha-solombavambahoaka azy lany tao Toliary izay voafaritra mazava ao amin'ny lalàny zany fa afaka manao an'izany ny solombavambahoaka nangataka lalana ho an'izany hoe fahafahana manao tatitra eo anatrehan'ny vahoaka izany ny lesona ny seho teto amintsika ny tantara efa ny ainantsika teto de izay sakana tsy fanomezana alalana izay tsy fanajana ny voalazan'ny lalàna izay ka ireny ny afara tamin'ny ataontsika hoe 73 député tena analakely ireny ny ainga tamin'izany zavatra zany tantara nisy teto amintsika zany ary tokony hahay hakalesona amin'izay zany ny tompona andraikitra rehetra manandrify an'izany fampiarana ny lalàna zany izay tsy fahaizana mandray lesona sy makalesona amin'ny tantara zay no niteraka ireny ataontsika hoe savorovoro sy dizadisa tao Toliara ireny ary zay mbola mitohy moa hatramin'izao
izany ataontsika hoe savorovoro misy vokatry ny atao toliary zany ary tamin'ny herinandro ty ary de nandeha ihany koa ny feo fa isy ny fikasana hanonganana ny solombavambahoaka ny toliary voalohany tsy ao anatin'le ataontsika hoe filoha lefitra fahafito eny anefony anteny mera-pirenena intsony ary nandeha ihany koa ny feo fa nisy firosona hatramin'ny hoe fikatsahana anaisotra azy tsy solombavambahoaka intsony de eo zany no mipetraka amin'ny fanontaniana tsy hoe momba ny atsina momba ny rosika ka hoe anasoaso be ny andaniny anaratsiratsy ny ankilany fa ny tianao teneniny eto de ilay hoe ny fahaizana makalisona amin'ny tantara de isany zava-dehibe ahafahana mametraka fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena izay fahaizana makalisona izay nisy ve izany raha nikasa lay solombavambahoaka izay voafidim-bahoaka natokana ho an'ny lapany tsimbazaza am'izao fotoana zao satria tsy natokana ho an'ny vahoaka intsony raha ny zava-misy de efa nandalo ane zany ny rahantsika nahita reny inona ny vokatra zany teto anivon'ny fiarahamonina reny ary ny isa moa no tratra farany teo ny filohany anteny mera-pirenena ny aran'izany de hitatsika ny vokatratsy ateraka zany ho an'ny firenena de izay fahaizana makalesony zay mila ananany tsy irairay avy indrindraindrindra voalohany indrindra ary ananan'ireo tompona andraikitra isan'ny tokony eto amin'ny tany sy ny firenena araka ny niteneniko teo tsy ankanavaka io fa ny rehetrarehetra voakasika zany avokoa miainga avy any amin'ny ataontsika hoe fokotany araka ny teneniko teo hatrany amin'ny faratapony zany de ny firenena ny fahaizana makalesona de zava-dehibe zany de reo tsika tsara fa raha tsy hitenitsika fa tsy ilay raha ratany atsirolo mandidy ilay nafatesana lay tovolahy am'izao moa zany efa mandeha ny mivoatra le vaovao tsara ihany ny mampafantatra atsika n'zany zavatra misy any atoeran'zany hoe lay niainga tamina raha fankanan-keriny mantsy izy io sy famonoana tovolahy izay mbola 20 taona monja de raha ny vaovao ofisialy avy amin'ny polisy pirenena zany de lehilahy misa 7 nahiditra eny tsy afaha vehivavy 2 eny antany mora zay zany loharano ofisialy avy amin'ny polisy pirenena nisy moa ny fanazavana nomeny ny polisy pirenena iatrany de nilazana tao anatin'izay fa disadisa-piarahamonina sy lonilony no naminona nylay faneva izay tovolahy 20 taona rehefa mivoalaza teo nanjavony izy io nanomboka ny 20 martsa de hita faty ny fahasivy ny volana avrily lasa teo izay nahitana azy moa tao amparihy vato izy fokotany anosolava tsorony mandidy de ny fanadiadinana natao zany no nandeha de ireny lay vokatra kanefa tao riny talohan'ny famoahana ity vokatra ofisialy avy amin'ny polisy pirenena ity de nisy an'ireny tranga ireny tao tsorony mandidy izay mbola mitoy moa ny fanadiadina makasy azy reny amin'izao fotoana zao eto de tena hotsindrina sy ho tiana amafisina amitsika olo-pirenena tsirairay avy fa na inona tranga na inona zavatra miseho na inona elanelana misy eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka na inona tsy fahatokisana ny fitsarana izay ananan'ny olona sasany eny fiarahamonina eny tsy azo atao ary voararany lalàna izany miroso amin'ny fitsaram-bahoaka izany tsy azo atao izany ary voararany lalàna de zay no antony nilazan'ny polisy pirenena tongama hoe mbola mitoy ny fanady adina satria voararany lalàna ninona antony no iateo ny firosona amin'izany hoe fitsaram-bahoaka izany mety ilay olona voaroroy tamin'ny fakanan-keriny sy ny famonoana ilay tovolahy 20 taona reto vokatra azo nomen'ny polisy pirenena ireto fa mety mbola iroso ihany koa izy amin'ny fanadiadina
sy ny fikarohana zay tena tomponatoka amin'ny ataontsika hoe famelomana afo am'zany ataontsika hoe famporosiana irosona amina fitsaram-bahoaka zany. Io moa zany de mila mahay makalisony sika hoy satria nisy fotoana efa nandalo teto amintsika ary be de be izany trangana fitsaram-bahoaka izany maromaro ny olona nahiditra amponja vokatra izay no lay fiantanam-po sy lay hafanam-po. Izay fiantanam-po sy hafanam-po zay mila fihezitsika amin'ny alalan'ny fahaizantsika makalisona, fahaizantsika mijery ny tantara sy ny zavatra efa nisy teto amin'ny firenena. Tsy hoe manameloka anizy zany na manameloka anizy fa ny voalazany lalàna de mazava tsy azo atao ny miroso am'zany ataontsika hoe fitsaram-bahoaka zany na inona antony. Izay zany entina milaza amitsika fa ireny tranga rehetrarehetra ireny tsy vao androany nahitantsika an'izany teto amin'ny firenena, tsy vao androany nahitantsika an'izany hoe fikasana amina fitsaram-bahoaka zany, tsy vao androany ihany koa nahitantsika an'izany hoe efa hita ary ekeny rehetra ary misy ary ny tratram-body omby am'izany asa ratsy asan-dahalo sy ny fanaovana habibiana eny anivon'ny fiarahamonina zany efa tratram-body omby zao lay olona eo ampanaovana an'ilay izy roa na telo andro de tafavoaka lay olona. Ny ainatsika teto amin'ny tany sy ny firenena zany iainantsika eto zany ary mbola iainantsika eto zany no ny antony maro samihafa izay rehetrarehetra zay nefany de mila fandraisana fepetra araky ny teneniko teo hoe ny fepetra raisina de miainga amin'ilay ataontsika hoe fahaizana makalesona amin'ny tantara sy ny zavatra nisy teto amin'ny firenena. Izay le fahaizana makalesona hoy fa zava-dehibe ary manandanja eto amin'ny tany sy ny firenena ihany koa ny fahaizana miaino, ny fahaizana miaino ao anatin'ny fifampiresahana. De mbola mipetraka ihany ny fanontaniana hoe manana izay fahaizana mihaino sy mifampiresaka amin'ny vahoaka entina izay ve ny mpitondra fanjakana. Miainga avy any ambony indray zany manana izay fahaizana mihaino sy fiainona sy ny fifampiresahana zay ve ireo tompona andraikitra izany tsokajiny. Fanontaniana mipetraka zany rehetrarehetra zany satria ilaina ary zava-dehibe ihany koa izany fananana fahaizana mihaino izany. Ny fahaizana mihaino tompoko de tsotra, maneho ny etaetany ny olona, avela aloha izy haneho an'izay hitaetan'izay. Rehefa sakananao anirahanao mpitandro filaminana, anirahanao force andefasana bomba mandatra ranomaso ka tsy avela haneho zay etaetan'izay ny mponina manomboka eo de fa tsy misy izany ataontsika hoe fahaizana mihaino izany satria lay olona ho hainona no vo manomboka anokabavy izy zany no efa sakananao sahady midika zany fa tsy vonony ianao ny fampiresaka, tsy vonony ianao hifampiraraha, tsy vonony ianao ny aino lay etaetan'lay olona. Izay zavatra zay de miteraka olana goavana eto amintsika hatrizay ka hatramin'izao ary mifamatotra tanteraka amin'ilay hoe tokony hisiny lay fahaizana makalesona amin'ny tantara. De ny fanontaniana mipetraka hoe ateo de mahay an'izay ataontsika hoe fahaizana miaino zay ve misy ve zay fifampiainona eo amin'ny samy malagasy zay amin'izao fotoana zao eto amin'ny firenena. Misy ve zay ataontsika hoe fifampiresahana eo amin'ny samy malagasy zay raha ny zava-misy eto amintsika ankehitriny. De anjarany rehetrarehetra no mijery hoe ny eto aminay ny mpiray monina aminay de tsy miaino mihitsy. Rehefa mba mananatra ianao de anao ndray no kianiny rehefa mba miteny ianao hoe tsy azo anarina fako etsy ianao ndray no lazainy fa mianan-kendry. Rehefa miteny ianao hoe mba ainainao le radio de ianao ndray no lazainy fa tsy manana anga ianareo de malahelo be fialonana. Rehefa mba miteny ianao an'lay sefokotany ohatra hoe mila fandraisana fepetra le mpivady tsy fa manakorotana foana isakalina
de hafa ndray mety ho valy ndray hoe ny fiainan'olona tsy tokony hidiranao rehefa mba miteny ianao hoe tokony andraisana fepetra ilay bara ao ambadiky ny sekoly de hafa ndray ny fandraisana an'izany hoe malahelo fidiram-bolan'olona hitantsika am'izany fa zany a miteraka olana eny anivon'ny fiarahamonina ary ny samy malagasy ny tokony ifampiainy voalohany indrindra hoy amin'izao ataontsika hoe fahasarotana sy ady sarotra hiatrehantsika malagasy izao raha isika samysika no tsy vonina ifampiresaka tsy vonina ifanometanana satria ny mpitondra efa iarahantsika mahalala fa raha ny fahitako aloha tsy misy idirany tsy misy vakiny loha amin'izay olona manary fako eo ambadiky ny tranony anina na manary rano maloto eo ambadiky ny tranony anina tsy any isika samysika no mila mandray fanapaha-kevitra ao anatiny zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny fifampahenona sy ny fifandeferana ao anatin'ny fifampianona sy fifandeferana ho ihany satria raha tsy mifampiaino raha tsy mifandefitra ary raha tsy mifampiresaka ihany koa mpiaramonina de disadisa sy ady no hiafaran'izany ankoatra ny ady moa de anisan'ny tena mahasamy manina moa ty mampiavaka antsika malagasy ihany koa ty resaka hoe any amin'ny resaka fanafody ino moa eny matetika ny anivon'ny fiarahamonina ihany koa zany trangan-javatra zany tsy any amin'ny resaka fity ihany zany no ampiasaina n'irany fanafody ratsy reny fa misy ihany koa ny sasany de no ny lonilony a sy no ny anatra nataon'ny mpiray vodirindrina aminy a no mampietsika ny ambony sy ny fanahy ratsiny a ka ankanisany amin'ireny tatarabe ireny a ahafahany mamely an'ilay mpiray tandrazana sy mpiarahamonina aminy eo hitantsika am'izany fa tonga hatramin'izany a ny vokadratsy ateraka ny tsy fisiny ny fifampiainona de aiza ho aiza moa zany raha firenena no resantsika eto a rary ny raha toka zao no manjoantsika malagasy rary ny raha toka potika tanteraka ny fiarahamonina malagasy rary ny raha toka potika ny ataontsika hoe ny toe-karena eto amin'ny tany sy ny firenena rary ny raha toka potika ary tsy misy azo raisina intsony a ny sehatry ny fanehoan-kevitra sy ny sehatra politika eto amintsika satria miainga amin'izay ataontsika hoe tsy fisiny ny fifampahenona sy ny fifampiresahana izay ambety teny matetika moa rehefa misy disadisana tsy fifankazon-kevitra indrindraindrindra amin'ilay ataontsika hoe fitakiana ataona fiarahamonina iray a de milaza ny tompona ndraikitra fa malalaka amin'ny varavarany misokatra amin'ny varavarany tsy nanosy botanana anareo zahay e afaka mirosona latabatra boribory isika ifampiresaka e sy ny sisa izao ndray moatra ny mandeha ny feo fa hitsidika ny atoliary ny filoam-pirenena ohatra fa anaty lahadinika zany a de iandry an'izany ve iandro hoe efa firina ratra iandro hoe efa nisy nahiditra ponja am'izao ary omaly ane ny RMDM ny teo anivon'ny RMDM zany ny pasteur Tsaramy Edouard raha nitafa tamin'ny mpanao gazety izy de niteny hoe 18 ane ny voasambotra tany Toliary tamin'ilay raha isaka savorivory tany tamin'ny fahaenina ny volana avril lasa teo ny efatra ozy izy no voatazona ny folo voatazona raha tsy diso ny efatra efa nivoaka fa misy efatra tsy hita ozy izy zany ny resaka ny tao omaly na ny anaty tambazotra sy ny any amin'ny ainao manjery reny a mahita an'izany fanehoan-kevitra zany sika rehetrarehetra ary zany no voalaza tao raha nisy zay fampianona zay a tsy tonga hatrany am'izany fifandonana sy fampidirana ponja zany tsika ohatra zany ihany koa ity resaka atao tsirony mandidy ity de eo le fomba fiteny hoe rehefa lasa ve ny alika vo anangom-bato fomba fiteny zany hoe rehefa mihitatra ve le dega zay am'izay vao hoe hidana ny antoerana amaolana ao anatin'izany rehetrarehetra zany hiditra ao anatiny ary tsy maintsy izy ve no amahan'le olana zay koa fanontaniana hafa fa hiditra anaty faingy vetivety aloha isika de toizana ny fandarana
toizatsika izay famakavakana noentin'ny honorable Andrea Tsilaviry Gaetano zay mahakasika ny rahapirenena eto amintsika sy ny zava-misy ainany satria de efa tsy mety itsony izy ity ony rehetra efa tsy rariny tsony ny zavatra misy tadio mazava tsara ho fa matony vahoaka mihetsika ao amin'ny faritra zay misy anazy ao amin'ny commune zay misy anazy de misy antony ao fa tsy hoe fanaovana filambaniny akory ny sanatriaviny vavaladiny lela na fanaovana tsinotsinona akory ny sanatriaviny vavaladiny lela fa misy antony ao le antony dia mazava be anie miaingany aminareo any anatin'ny fitondrana ihany io ary anareo mamboly korotana eto fa tsy mivahoaka malagasy ngam'izay ngamba de ataontsika hoe mazava tsara raha reo vahoaka malagasy reo matoza misy le ataontsika hoe fihetsiketsehana teny mieritrya tosika alainareo nge le tanyle olona de mivoaka le olona miroatra hoe zay tsy manina fa tsy io ny lovainay tamin'ny tany amin'ny tsy fantatra tsony mato mihetsika mpivaratra teo analakely de nyroasinareo nge satria very ny fivelomana very le vavahomana mamelombady aman-tsanake de mipotra izy matony any Tuliara mihetsika teny torapasika de misy antony eo ny ara-pahasalamana ary tam'izany fotoana zany efa tsy neken'ny nareoreo mihitsy ny tsy nanaiky an'izany tam'izany maninona amin'ny ankehitriny no ataonareo indray le izy zany hoe mahalasa saina maneritreritra ny zavatra misy manoloana ny rahapirenena eto amintsika de saika enona an'izany avokoa ny faritra rehetra eto Madagasikara rahantsika mahita anie zany be de be ny faritra rehetra eto Madagasikara manao any fetsiketsehana io eritrereto fa resaka gisa ve etsy votivorona an'ny sepi any zandary de tsy avela mia zany le olona mahalasa saina maneritreritra zany le taratry le zandarma ametrahana an'le toby zay mbola velonayna de efa soratana sady hoe tobony ihany mahamenatra le tsy de hidirako lalina fa tena na ny generaly namany raha tena ny teny mihitsy ny raha ny tena lojika tsy tokony izay aloha misy de inona ny zavatra misy matory olona marobe ireo mihetsika misy antony ao de izay le fametrahantsika n'lay hoe rehefa misy ny zavatra toy ireny lay firaisakinan'le vahoaka manosika azy hoe ny an-dalambe sy ny lizany Andrea Tsilaviry Gaetano raha nidina teny an-dalambe sy ka voasakana famovozana sy nisy tsena vaky teo tena raisiny mpitano filaminana ny andraikitra eny mitorapasika veranga sa misy trondro amatonina very veta malaza saina maneritra le mpizahatany raha tena lasa nitsoka tsy fidiny noho le zava-misy ataonareo satria mandeha le lakremozena zany ny zavatra iainan'le olona de aveo samboronareo le olona mitovy eny le zavatra natao hoe mato zany le olona le nanao fihetsiketsehana marobe teo de samboronareo de na izy ireo miara mivoaka na miara miditra fa tsy misy mihitsy de iny le olona sasany mivoaka de sasany fa nitovy eny le fihetsiketsehana teo tsy nisy hoe tsy nisy fifandonana zany raha ny tena resana hoe raha le olombelona le hoe tsotra nanao an'le fitakina tsy nitondra nininy fa ianareo mpitano filaminana nitondra basy nitondra lakremozena fa zareo ny tsy nitondra ninina le fahatongavany teo voalohany raha navelanareo teo reo na nandritry ny ray volana rany mety ozinareo leo reo farany fa tsy azoko le izy tonga de midina de tonga de vonoana le vahoaka nisy olom-bavam-bahoaka zay lany tamin'ny fomba zay tsy fantatra nanao podroany randreana solonaiky siteny tao nefa nagaga nisy lany tampoka indray ny teny tam'izany fotoanandro zany tamin'ny 73 député no hoe tsy ekeny io ary tsy manaiky an'io mihitsy zay miaraka ary ny tanosaina le radioactivité ny olany rano hoe ny reo rehetrarehetra reo eritrereto efa tamin'ny andron'ny amiraly na lefatsika teto vo mipotrany io tamin'ny fahen'ny volana aprily de nalefatsika teto le tenin'ny amiraly efa tam'izany zay nanakana an'io de zay filoha rehetrarehetra fandimy teo nanakana an'io daholo am'izao fotoana izao zareo ny tonga eo lasa izy indray mamevana hoe azo atao tsara fa mapiditra vola ho an'ny commune sy mameasa ny tanora re olona lasa mifamatika an'izy zany tadio mazava tsara fa raha vadibadika eo foana hoe rajoely andry ny irina de andry ny irina rajoely izy foana zany fa ny zavatra misy iainan'le vahoaka ankehitriny zay manao an'le hevitra nkalalana io gejainareo de rehefa tonga eto fe zany le am'lefa efatra am'roapolo telo am'roapolo ny volany ity le filoha ho avy eto Madagasikara
de hitondra le olona pankarta sy hiteny indrindra fa isolombavambahoaka zay angatahana mihitsiny satria eo aminareo zao maro anisa am'lay tsy hoe maro anisa fa manana an'le solombavambahoaka mpanora mba hiteny am'lay filohan'ny filoha hoe zao ny zava-misy ataonay tsy misy demokrasia eto ny olona zay manao hevitra de samborona troana lacrymogène ngamba ny tena tsisy an'izany fa mety ho voasambotra na mety iohatra le nahazo ny honorable Ratsiraka Roland sy tenyrandriana solonaiky le tsy mahazo mivoaka an'le tranony mety ho zay ne zao le an'le solombavambahoaka zay manohatra hoe jereo daholo misy an'ireo de aza fily voaka ao anatin'ny faritra misy anazy reo jereo tsara ne aloha tsika ifampijery eto honorable Andriantsylava Hery Gaëtan ka zay mihitsy eny tena zay ny olana ny antony nitenenako teo hoe mahay maka lesona amin'ny zavatra nisy sy ny zava-nisy teto amin'ny firenena ve raha ireny ny fomba fiasa sy ny fomba fihetsika de gaga ianao hoe matoany ohatra ny omaly mantsy zao tena lasa sangisangy zary tenany ihany koa nataon'ny olona tena votovorona iny ary za tena tonga saina mihitsy am'ireny tranga reny hoe maninona moa zany ny lehibe anay ary ozy izy manao ny ataoniko zay koa veny tsy anao zay mety aminay aty zany mety ho fandraisako an'lay zavatra ny tranga omaly satria version roa samy hafa le teny nampitonga n'lay mpivarotra lay mpitatitra ny korota ny tokony voalohany aloha le hoe ny tantsaha eny zany araky ny nazavain'ny mpamily de hoe amin'ny telo maraina eny manenjika tsena tena motana sy ny sisy manatitra ny vokatra miainga amin'ny telo maraina zany ny taxi be mitatitra azy ireo napetraky ilay sefo lay lalàna vaovao hoe tsy mahazo miala eto nareo tsy mahazo miainga ratsy amin'ny 10 ora maraina satria ianareo le mifoha amin'ny telo maraina iny mety mitondra mpangalatra miakatra ty Antananarivo mody azy ohatra zany zao le anankiray de lay version faharoa ndray zay nyresahan'ny olona nyresaka be tamin'ny maly de le hoe nohony le fahaverezan'ny gisa n'lay sefo no natonga le décision niraisina de eo zany lay hoe avy any ambony no ohatra alain'ny ratsamangaika aty ambany izay ataotsika hoe tsy fahaizana mijery ny tantara sy nyle fahaizana mandray lesona zay araky ny fandresahako teo ihany no mahatonga an'zany olan'zany eo ihany koa lay ataotsika hoe tsy fisiny ny fifampiainona sy ny fifampiresahana efa nezaka lay mpitatitra raha ny fanazavany zareo nanazava fa tsy nisy ny aino ireo tompona andraikitra de ny afarany ireny ny arahantsika nahita reny de ohatra zay ihany koa raha miditra amin'ny avoavo kokoa isika tsy fisiny zany fahaizana miaino tsy fisiny zany ataotsika hoe fihainona ny vahoaka izany tsy fisina indrindrandrindra ny fahaizana makalesona amin'ny tantara sy ny zavatra nisy mazana io ataotsika hoe fanaovana ampimamba fidirana amboletra sy fakanan-keriny tany sy ny fananan'olona ireo raha ny tantara sy ny zavatra nisy teto amintsika atry zay de tsy maintsy hokorontana sy disadisa no iafarany efa nandalo teto amintsika zany na tam'taona firy na tam'taona firy na tonga ny ireny folo sasatsasany reny zay mifandimby ny ala teo amin'ny toerany tsy laza va tsy ny folo teo aloha sy ny sisa efa fantatritsika zany izay no antony miteraka n'lay krizy teto amin'ny tany sy ny firenena satria izany rehetrarehetra izany izany fizirizirina sy ataotsika hoe fitazomana hatramin'ny farany ny hevitry ny mpitondra izany de mety iafara amina fipoahana ara-tsosialy hiteraka krizy vaovao indray ho an'ny firenena i firenena izay efa miembotra lava ity ary ny tena mahavariana ihany koa de tsotra hoe eo moa zany de ny hita hoe zay ny azakazahana sy nanaovana ataotsika hoe amin'ny fomba rehetra ny hahalany tamin'ny ireny fotoana ireny hoe mba hahafahana miroso am'izany ataotsika hoe fanararaotany zany iahafahana miroso am'izany ataotsika hoe fanaovana tsindry izany
ahafana miroso am'zany ataontsika hoe famonona sy famoretana ny ampiraitan-drazany zany hoe diso tanteraka zany a ny fomba fijery nylay ataontsika hoe fananana fahefana eto amin'ny tany sy ny firenena. Diso tanteraka ihany koa zany a ilay fomba fahitana sy fandraisana zany atao hoe olombofidy zany a eto amin'ny Madagasikara. Diso tanteraka ny fomba fandraisana sy ny fiainon'ny olona zany ataontsika hoe olombotendra na solotena-panjakana zany a eny amin'ireny faritra sy distrika tsirairay aby zay. Ny antony de tsotra, ilay fomba fanao sy ny fitiavatena sy ny fitiavana seza avy aty amin'ilay faratampony a inena aparitaka sy atao mahenika an'ireny ratsa mangaika vondrom-paritra itsinjara-pahefana isan-karazany reny de miapotika tanteraka ny rafitra eto amintsika. Rehefa izay rafitra zay ny potika, voalohany indrindra aloha tsy hisy a ny fampandrosoana ho antenaina ao anatin'izany. Faharoa manaraka an'izay a tsy hisy fameriverena fotsiny ilay fizarana etseroa, tsy hisy ny famahana ny olana ara-tsosialin'ny mponina eo anatrehan'izany, tsy hisy ihany koa ny ataontsika hoe fanatsarana ny fari-piainan'ny mponina eo anatrehan'izany, ary tsy hisy indrindraindrindra izany ataontsika hoe faritra na komuna handroso izany a eto Madagasikara. Raha izay no mipetraka satria ny zavatra misy am'izao fotoana zao de tsy maintsy avy aty ambony avokoa no miainga ny zavatra rehetra. Ary zay no antony tenena Marjona teo hoe iteny filoha mihitsy ve no tsy maintsy hidana ho any Toliary a amin'izay fampiresahana zany. Inona zany no ataon'ireo tompon'andraikitra, inona no ataon'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Lesona efa nandalo teto amintsika zany ka tokony hayaka lesona am'izany a ny mpitondra ankehitriny. Nisy fotoana aza fitokanana hatramina tsena na vesesiny ihany tsy maintsy andrasana ve zany ma efa niteraka resabe teto amintsika ihany koa ny mahakasika izay. De izany zavatra zany tsy tokony hiverina intsony ahafahana manatsara hoy a, satria zay ny antony resantsika n'lay hoe tokony hisy an'izay fampiresahana sy fampiainona zay a, ary tokony hisy an'izay fahaizana maka lesona amin'ny tantara zay a ahafahana manantsara ny rampitso. Fa raha izao aloha no mitoy a mampanahy a ny hoavy sy ny rampitso ny vahoaka malagasy, mampanahy ny hoavy sy ny rampitso eto amin'ny tany sy ny firenena eny anivon'ny fiarahamonina eny indrindraindrindra, satria amin'ireo tetikasa, amin'ireo ataontsika hoe fikasana ametraka fotodrafitrasa, amin'ireo a ataontsika hoe fikasana ametraka filaminana maharitra de mety ho mivoka-dratsin'izay a ny mety mbola ho azo a raha tsy misy a n'izany ataontsika hoe fianona sy fifampiresahana zany. Ny fifampiresahana ny eto de tsotra inona no angatahan'ireo vahoaka ireo a ka mahatonga azy ireo tsy hanaika ilay fitsandrana hatao, inona no mety ho antony a mahatonga azy ireo anao an'izany. Zany reo mila fanadihadiana ihany koa, satria mandeha feo fa misy pikaramanady ao hoe misy tsy nahazo ny anjarany ao hoe zany fanadihadiana zany a manana mpanao fanadihadiana, manana ny maizy azy tsika sy manana ny traikefa am'izany a tokony ho fantarina avokoa zany ahafahana mamaly a ilay etaetan'ilay mponina ao an-toerana. De io ny rosoana hoe apetraka zany ny fandajalanjany, raha iroso a inona ny mety ho voka-dratsiny a, inona ny mety ho voka-tsy ho azo, raha iemotra inona ny mety ho voka-dratsy a, inona ny mety ho tombotsy ho azo. De apetraka ihany koa hoe ilay vahiny nahazo an'ilay fitrandrahana ve no atao lahara-pahamehana sa ny vahoaka malagasy a mpiray tanin-drazana. Mbola fanontaniana mipetraka ihany koa zany rehetrarehetra zany. Ilay ataontsika hoe olona vitsivitsy izay resy lahatra amin'ilay tetikasa ve a no mena vahana sa ireto maronisa izay mbola mitsipaka marin-drano a an'ilay tetikasa. Izany a zavatra azo resana afaka ifanakalozana, ijerena ihany koa inona no mety atao sy ny tsy mety atao a eo anatrehany rehetrarehetra zany. Ny afarahantsika ty hoy ateo a de famono ankarona toy ny voalala voatango araky ny fomba fiteny.
izany hoe isika samy malagasy ihany a no ifamono a sy ifandratra de zay ny antony tenenako tany ampiandohana teo hoe isika aloha voalohany indrindra ny tokony ifampijery a sy ifampitsimbona ahafatsika mametraka ahafatsika ny ataontsika hoe mametraka paikady amin'ny hevitra ray iombonana ahafahana manatsara hoy satria ny fanatsarana no iadivantsika mafy amin'izao fotoana zao mila hatsaraina ny fidiram-bola ny isa-tokantrano mila hatsaraina ny fari-piaina ny vahoaka malagasy mila hatsaraina ny fianarana sy ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora mila hatsaraina ny lalana manerana ny nosy io ahafahatsika mivezivezy ahafahatsika mamoaka sy mampiditra ireny vokatra isan-karazany reny mila hatsaraina ny ataontsika hoe setry ny fanabeazana fandraisana teo ny resaka fandripahalemana mila hatsaraina avokoa zany rehetrarehetra zany ary izay fitakina fanatsarana izay no tokony ifampianotsika samy malagasy aloha ifampitsinjovantsika samy malagasy aloha iraisantsika hina anomondronatsika ny hery ananatsika izay no tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy tsy afaka ny roso am'izany sika raha ohatra ka tsy miainga amin'ny firaisan-kina sy ny firaisan-tsaina eny anivon'ny fiarahamonina ahoana moa no ohatran'ilay misy fotoana ny antso ilay fokotany ray eto Antananarivo renivohitra izay tsy miombo-kevitra am'ilay se fokotany napetraky ny lehibe distrika eo zany napetraka hitondran'ilay fokotany de midriko nalay mponina ao am'ilay fokotany hoe anaisotra n'lay se fokotany de tsy afaka lay se fokotany satria olona 5 na 4 no maneho hevitra eo tsy manaika an'ilay se fokotany rehefa nanontaniana nefany tsy manaika an'lay se fokotany ny akamarony zany hoe rehefa tonga ny fotoana anaovana n'ilay fitakiana iny fa misaraka sahady ilay mpiaramonina hitatsika am'izany ka raha izany no iady isika ho an'ny fametrahana filaminana ohatra iady isika ho an'ny fitantanany mangarahara iady isika ho an'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa toy ny lalana kanefa tsy misy an'izay ataontsika hoe firaisampo sy firaisan-tsaina izay de ho verimainy zany ady atao izany indrindraindrindra ty amin'ny avolenta kokoa amina sehatra politika amina sehatra toe-karena eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sy ny sisa sy ny sisa de zay ny antony tenenako hatrany ampiandohana hoe zava-dehibe ny fahaizan'ny olona mijery maka lesona amin'ny tantara mandray lesona ihany koa hanatsarana ny hoavy ny eto aloha de tena mampafantatra fa efa miroso amin'ny fikarakarana ny teknisianina manatsara ny fandaharana ny amintsika any am'izao fotoana zao satria de misy afatra voaray hoe maromaro ny faritra izay onjam-peo hafa no mandeha ao anatin'ny fandaharana efa ao anatin'ny fanamboarana izany moa zany ny teknisianina amin'izao fotoana izao fa ho atsika maheno moa aloha de toizana trano ny fandaharana indrindraindrindra ho an'ny any mahajanga izay ny mahajanga ray manontolo no atretony heniko hoe tsy mandehany de ao anany fandehany miankina am'ilay antsotarby zay vo ataotsika rehefa aveo moa zany no ahafahantsika mahafantatra bebe kokoa ny mahakasika izay fa efa eo ampamahana ny olana mahakasika izany zany ny teknisianina sy ny tompona andraikitra am'izao fotoana zao ny tsara horesahantsika fotsiny de lay hoe ny antony mahatonga ny olona mitaky iny ny antony mahatonga ny olona ataontsika hoe tsy manaiky de ao aloha voalohany indrindra izay tsy fampiny ny fifampiresahana izay misy tsy mazava ilay zavatra tiana atao tsy misy mangarahara ilay zavatra tiana atao ka na aiza rehefa ao izay zavatra tsy mazava tsy maharesy lahatra ny vahoaka izay de vonina ny vahoaka hijoro hiaro ny fananany hiaro ny taniny hiaro ny fianakaviany hiaro ny tokantranony
sy ny sisa rehefa misy an'izay ataontsika hoe tsy faharesena lahatra avy amin'ny mpitondra fanjakana izay tsy fampeny ny fifandresen-dahatra izay a no tsy misy voalaza moa fa hoe efa nisy ny fanadihadina natao sy ny fakankevitra natao a de taorina n'ilay fisiny zay a de mbola misy a ilay tsy fanekeny ny mponina donc a raha nisy zany zay ataontsika hoe fanadidina natao sy fakankevitra natao zay a ny vokany zany de hoe tsy manaika ilay mponina fa tsy hoe rehefa natao ny fanadihadina sy ny fakankevitra avy any amin'ny olona de tapaky ny rehetrarehetra fa tsy hoekena ilay tetikasa amina toerana anankiray a izay ny vokatra ny fanadihadina sy ny fakankevitra natao a de forcena fotsiny hoe tsy maintsy atao ihany lay zavatra inona fotsiny zany a no nilana n'lay fanadidina natao a raha ohatra ka izay ary mino a fa ny olana amin'ireny faritra hafa rehetra reny a de mety ho zany avokoa no miainga eo a matoa misy an'ireny fandavana misy an'ireny ataontsika hoe tsy fanekeny ny mponina voakasika eny fotiny ireny zany hoe na nisy fanadidina natao teo a na tsy nisy fanadidina natao teo a ny vokatra zay de tsy manaiky lay mponina tsy resy lahatra lay mponina nidiky zany fa mila ary ilaina ny mijery fomba hafa ahafahana mandresy lahatra ahafahana miara-miasa ao anatiny lay fomba hafa aloha hatreto ny efa irosoan'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao a de lay fomba tena tsotra indrindra de ilay a ataontsika hoe amboletra izay zany a no safidy no raisin'ny mpitondra fanjakana tsy nitady zavatra hafa tsony izy tsy nakalagy tsony izy ny fomba fiteny a tsy nitady zavatra sarotra fa hoe manaiky nareo tsy manaiky anareo tsara tsy manaiky nareo tsara fa tsy maintsy miroso ary zany lay tonga hatrany amin'ilay hoe nosy ray manontolo io a zany nametrahana an'ilay hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso hoe na manaiky tsika na tsy manaiky a Madagasikara tsy maintsy mandroso zava-dehibe zany ary tsara zany kanefa aiza ho aizy sika am'izao fotoana zao aiza ho aizy sika raha izany fampandrosoana izany a eto Madagasikara no resahana aiza moa ny tany na ny toerana tsy andrenesantsika fitarainana mahakasika ity tsy fandripahalemana ity ny mpitandro filaminana nefa mahazo resaka ombenombeny a indrindrandrindra ny anaty tambazotra teraserany a noho ny ataon'ireo a mpitandro filaminana sasany amafisiko tsara mpitandro filaminana sasany a izay tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy de hitatsika am'izany fa ireny rehetrarehetra reny rehefa mitambatra tsy maintsy hiafara amin'ny ataontsika hoe fipoahana ara-tsosialy zany tsy maintsy hiafara amin'ny ataontsika hoe fahatezeram-bahoaka zany ary zay lay nahatonga n'lay niteneniko tany am-boalohany voararany lalàna ny fitsaram-bahoaka fa ny fahatongavana any amin'ny fitsaram-bahoaka zany ane ka misy dingana maromaro a misy fotoana maromaro a misy tranga maromaro a hitan'ny mpiaramonina tadidin'ny mpiaramonina ary iainany mpiaramonina izany hoe mahatolay vahoaka eo amina faritra iray a tsy matoky intsony ilay mpitandro filaminana napetraka eo zay hiaro azy sy ny fananany a efa maro ny raha hitany a nataony ny mpitandro filaminana eo iny fa mety tsy niteny izy a noho nylay hoe fanajana noho nylay tahotra noho nylay fanomezana hasina nylay mpitandro filaminana sy ny sisa de tsy miteny ny olona satria ny rahantsika nahita fa taorin'ny famoahana nylay tranga teny atalatamaty izay maresaka be ihany koa ny anaty tambazotra any am'izao fotoana zao a taorina ny famoahana ny reny zavatra nisy reny a tonga daholo am'izay ihany koa ny rehetrarehetra miteny hoe ny anay koa zao ny tranga taty aminay zao koa ny tranga taty aminay ny anay tena mbola
mpihira no io nitaty aminay zao nitaty aminay nisy an'izao hitanareo am'zany fa ny olona zany mahita hoe izaozao ny zavatra mety a sy tsy mety ataony reto nomena fahefana hiaro ny vahoaka sy ny fananany reto izaozao ny fanararaotana nataony a tamin'ny fiarahamonina tatsy a na tamin'ny faritra taroa fa nametraka an'izany lay olona hoe tsy miteny a tsy mivolana fa rehefa tena feno kosa lay kapoka de izay mahatonga ny reny a ataontsika hoe fipoahana ireny fa na inona hoe aho teo a amafisiko hatrany a tsy vahaolana ary voararany lalàna hatrany a izany ataontsika hoe firosoana amina fitsaram-bahoaka izany de izay ny antony tenenako hoe raha misy ny vahaolana tsotra ialantsika amin'ny ataontsika hoe fahavoazana iainantsika amin'izao fotoana izao a de ny fahaizantsika tsirairay avy miainga avy amin'ny zambatan'olona isatokantrano hatrany amin'ny mpitondra farantampony ny fahaizana makalesona amin'ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny tantara tsy fanadino ary ny tantara tompoko de mitohy hatrany ny fahaizana makalesona amin'ny tantara de mitondra fanovana lehibea eto amin'ny tany sy ny firenena izay a miampy ny ataontsika hoe fahaizana miaino a fahaizana mifampiresaka ihany koa hiditra ao anatin'ny faingo vetivety aloha isika